Arabantsika indray ny tenako coach Richard na Pinini Kaizen. Amin'izao partie voalohany izao dia hiresaka antsika momba ny tontolon'ny mozika. Misy moa zany midingana efa vita ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Bolopix na hoe on rasta moa no tena fiantsoana an'le fa le Bolopix ampandihana. Nisy fiaraha-miasa zany reny miaraka tamin'le zay mbola hitohy, zany hoe amin'izao fotoana izao zany zay mbola mitady andriambavilanitra hiaranao clip miaraka aminay amin'ny clip manaraka zay ho avoaka manaraka eo. Eo koa ny CP4 verina tanteraka zany ny CP4 amin'izao fotoana izao misehatra ny mozika amokatra vokatra maro ho anareo mpakafy nareo teto Analamahitsy miandry CP4 hivoaka. Io zay fa mivoaka dia toany fa solitenana Analamahitsy ny CP4 fa tsoanina Analamahitsy rery ny CP4 fa ho an'ny malagasy sy ny tany rehetra ray manontolo iveriny zay eo amin'ny tontolon'ny mozika. Za manokana moa zany misy fotoana mitondra titra hoe Pinini mandeha rery. Za manokana dia mitady andriambavilanitra hiara hira amiko, tena hoe anao fiaraha-miasa matotra amin'ny fotoana mitohy zavatra lavitrezaka. Zay ngamba le zavatra tiako atsipihana, zavatra lavitrezaka le tiako atao amin'ity taona ity sy amin'ny taona manaraka amin'ny fanesisesy eo. Mila andriambavilanitra zany mihira miaraka amiko, hafa ihany mantsy le izy misy voninkazo tsaratsara kokoa. Na ny baiboly ary miteny zany hoe tsaratsara kokoa ny roa noho ny ray. Ny fiaraha-miasa amin'ny Bolopix any anaty clip zay mila andriambavilanitra foana. Tiako zany ny zavatra ataonay manaraka clip avoakanay manaraka eo misy andriambavilanitra avy any amin'ny faritany. Solo tena antsika malagasy mihitsy hoe io mba misy avy any Fianaratsoa Betsileo, io fa misy avy any Majunga Sakalava Amboina, io fa misy avy any Morondava Sakalava Menabe, io fa misy avy aty Atego Atakarana. Le saritsika gasy mihitsy ny tianay ho aseho anatin'le clip. Koa aza mihafahafa mihitsy manatona anay na miditra MP amin'ny compte Pinini Kaizen raha malina anareo zany fiaraha-miasa zany, fa zay dia mivelatra ao anaty fiaraha-miasa, mivelatra koa zay ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny artista maro. Koa manasa anareo artista zay te hiara-iasa aminay, manasa anareo andriambavilanitra zay te hiray groupe na hiara-iasa aminay fa misokatra CP4 misokatra Pinini Kaizen amin'ny fiaraha-miasa. Makasitraka antsika rehetra zay fa any anaty MP indray tsika miresaka. Hiditra amin'ny deuxième partie indray tsika hiresaka indray tsika eto momba ny high school. Ny high school moa zany dia toerana fampianarana teny vahiny eto Analamahitsy. 10 taona zay zany nisian'ny high school 10 ans d'expérience. Amin'ny fampianarana teny vahiny azy dia mamolaka lela isahay. Za manokana moa zany coach développement personnel dia prof d'anglais. Lela mila filana ny lela hiditra ao anaty serasera fizahantany, hiditra ao anatin'ny fandraharana, zany ny olona filako lela. Dikan'izay rehefa mianatra amiko dia mila samy teny, le fasahina amin'ny teny ny tena zava-dehibe any anaty pratika, satria zavatra rehetra rehetra zay atao na hianatra fiara ianao na inona dia pratika ny zava-dehibe. Ny dikan'izany mamolaka lela, pratika ny zava-dehibe, mila samy teny. Rehefa samy teny ianao voahitan'ny mpampianatra ny faiblessinao, tao anavairom-banao zavatra correct rehetrarehetra. Eo koa ny fianarana vocabulaire. Raha vao tsy ampy vocabulaire ianao manque de vocabulaire, vojavava foana ianao, miambakavaka foana ianao isaky ny teny. Tao anatin'izay 10 taona nisian'ny high school zay dia betsaka ny mpianatra efa navoaka anay any Ampitan-Dranomasina sy ny karazana eto toerana lasa mpandraharaha. Fa mbola mitohy nefa ny high school amoaka olona maro ho lasa mpandraharaha, ho lasa matianina tanteraka eo amin'ny sehatry ny varotra sy eo amin'ny sehatry ny asa. Ny varotra mantsy rehefa hiditra sehatra avo lenta ianao dia ilainao ny teny anglisy.
tsy anglais rery nefa ny amin'ny high school fa misy ny chinois mandarin. Raha vao resaka commerce dia miasa be zany chinois mandarin zany. Eo koa ny espagnol, zany zany ny ao amin'ny high school, chinois mandarin, espagnol, anglais. Koa manasatsika tonga aty amin'ny high school raha maniry ny amolakalely ianao amin'izany teny vahiny zany, fa eto izahay mpampianatra ame fahafapoanareo amolaka ny lelanareo, apepitanareo ho tonga mitanjona tianareo tratrarina. Koa manasa anareo riona aminay any anaty MP, hitanareo koa ny contact petrakeo, afaka soratanareo ny contact miresaka direct isika. Makasitrako troisième partie indray tsika zao somary hitsangatsangana kely indray tsika, tontolon'ny fitsangatsangana sy tontolon'ny fizahantany avaradrano. Misy ny Westfield Camp aty Rangaina Ilafy. Zany hoe raha mandeha fiara zany makany amin'ny toerana dia mandalo ana Tsapandrano dia mitsofoka eo amin'ny espace Lambert makany amin'ilay tanàna atao hoe Rangaina. Misy ny Westfield moa zany dia ao amin'ilay tanàna atao hoe Makaraingo. Misy rano mandeha eo raha tia milalao rano tsika hitsangatsangana tia maka sary manao sotinina zoatra zany, ao tsara ny paysage. Manao brochette partie amin'ny rivo, ao tsara. Nanao dancing partie ary ao tsara satria milamina be ny toerana. Manasa tsika tia mitsangatsangana, tia manao pique-nique, tanora tia hoe mirevirevy isaky ny weekend fa misokatra ho anareo zany Westfield Camp zany any Rangaina Ilafy. Fa akoatran'izay amakoatra spirituel na eo koa ireo olona maniry aka toerana mangina anaovana méditation, fierepanahy. Any ny toerana fanaovana fierepana, manao coaching mihitsy ny tenako miatrika amin'ny fotoana io ao anatin'izany méditation zany. Guide spirituel indray zany ny tenako eo fa tsy guide touristique, zany hoe higuideanao amin'ny position anao sy ny zavatra zay meditenao, hitondra fitoniana sy fahombiazana amin'ny fiainanao. Afaka mipetraka ny herinandro na tapa-bolana satria tranony any efa misy fandriana, misy ny fitaovana rehetrarehetra ahafahantsika milamina. Raha olona tia fiainana milamina zany any ndana mba maka-rivotra kely any amin'ny Westfield Camp, herinandro, tapa-bolana, ray volana zay tianareo. Fa eo manara-maso eo foana manoro hevitra ho an'ny fahasalamana, ho an'izany hoe fahafinaretana zany alaina fiany ny fiainana. Iverina kely amin'le fizahantany, circuit avaradrano no tiako atao, zany hoe inareo zany dia hoentina mitsidika ny rovan'Ambotra Biby ny premier visite, deuxième visite nareo hoentiko mitsidika ny rovana Ambohimanga, troisième visite nareo hoentiko mitsidika ny rovana Ilafy. Any amin'ny Westfield Camp amin'izay nareo mialina manao feu de camp, manao brochette partie, apitson'iny mitondray ny randonnée. Zay le zavatra tiako atao, zay tia randonnée zany, tia mitsangatsangana, tia manao sotinina, tia manao an'izany brochette partie zany, manasa anareo ny tenanay hitsidika ny Westfield Camp, anala azy any amin'ny Westfield Camp any na andavanandro na weekend na anao vacances kely. Fa mahafinaritra any ary zay dia miezaka trany amin'ny fahafapoanareo, ameny tsara kalitao tsara trany ho anareo. Mankasitraka atsika rehetrarehetra zay nakafy hatramin'izay sy zay mbola makafy, fa tsara ny fiarahantsika ary orina mba tsara foana miatsara. Mankasitrako. Maranako azy ary dia mahafinaritra ny fiarahana. Eo no high school amoraka ny lelanareo amin'ny teny vahiny, eo no Westfield Camp hitondra anareo amin'ny fahasalamana sy ny fahafinaretana ny anaty weekend sy ny vacances. Eo ny la mozika, fiainantsika olombelona tsy misaraka amin'ny mozika, amoaka mozika mahafinaritra foana izahay. Eo koa izay mazoty ara-iasa aminay, tonga fa zamy hafahafa fa zay cool be, mahafinaritra be miaraka aminay. Zay fa mihaontsika aza mihafahafa fa zay cool be. Ok.